Mitepitepy, sahiran-tsaina rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra tahaka izao, ny ankamaroan'ireo mponina lasibatra ny fiakaran-drano any amin'ny faritra iva. Ho an'ireto tokantrano tia Tsakazomanga Atsimo sy Ankasina ireto izao, efa manamorona ny varavarana sy ny vodi-rindrin'izy ireo ny rano amin'izao fotoana, taorian'ireny rotsakorana ireny. Ny ankamaroan'ireto farany izay saika tsy afa-manoatra fa tsy maintsy miaritra izay vokatry ny fiakaran'ny rano eo. Tondraka be mihitsy ny rano. Dia difitra mitsofoka makaty aiza fa zany hoe fa io aloha zava-misy dia zay. Misy foana isan-taona e. Mandandanana eo ihany. Miaritra eto fa sady mivaribatra eto moa dia tsy maintsy miafy eto ihany aloha. Tsy misy mihitsy e. Tonga dia miditra fotsiny rano fa tsisy azo atao mihitsy. Ety Akazomanga zao raha avy aloha ny orana dia tsetrin'ny rano mihitsy ty lalana canal kelinay amin'ity lalana ambany ity satria miakatra le rano atao amin'ity dalina ity tsy mandeha le canal. Dia raha avy ny orana dia mitohaka eto amin'ity lalana ity le orana dia tsy nany andanan'ilay olona raha mijaly be. Zao hitanareo zao mbola ambangivanginy fotsiny fa tsy avy tsony ny orana fa raha avy ny orana mirobo-drano be. Mihodina ary daholo ny olona. Miainana amin'le rano aloha fa iainany aty le fa aty tsika mipetraka dia tsy afa-manoatra fa raha avy ny orana dia manala kiraro mandrapahatonga aty amin'ny arabe. Ny aty aminay rehefa fahavaratra rano be mihitsy sady tsy mba kelikely fa tonga dia tafiditra be any an-trano. Ny aty aminay koa ambanimbany le toerana dia be rano be. Ny iainany amin'izay isan-taona miala izay tsy mipetraka ety fa mandeha mifindra any amin'ny havanay ihany. Atao ambonimbony daholo ny entana dia izay entana zaka ihany no entana dia tsy mamaky ety izay. Rehefa ridritra ny rano izay vao miverina. Isan'ny mampiakatra ny rano rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra tahaka izao ny fahatsetsena ny lakan-drano ireo mponina. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fisian'ny fanadiovana ireo tatatra nefa mandray anjara amin'izay tokony aloha enanivo ny fokotany azy ireo mponina. Le tatana tsetsina zany zao le fanadiovana zany zao tsy ampy amin'ity le canal aminay ity satria le RFD vitsy miasa moa le fako tsetsina koa le canal. Dia tsy mandeha le rano moa sur izay mitohana le ary ambony ary amin'ny dalina ary dia tsy mipolisy makany le rano fa mijanona mitomby eto. Le canal zany tsetsina daholo le canalinay tamin'ity dia izay mampijaly be an'ity izay ny tena marina. Ny antso avy ataonay aloha amin'izao miangavy mihitsy izay amin'ny inona izy teo ministeran'ny anina fa mijaly be dia mbo ampiakarina mihitsy ary ty lalana ity tena izy mitovy niveau amin'ny sekalinina iny izy ny tena izy dia le rano makaty tsy mivarina makaty tsony dia le dalina le mitsetsina ary ambony ary amin'ny arabe ary zany mila sokafana dia manary ty rano ity. Izay ny olany. Raha avy mihitsy zany le orana dia tsetsiny ty tapany tsatsan'ny rano ty lalana kely ity dia mijaly be. Manao antsoava amin'ireo tompona andraikitra hijery akaiky ireo lakan-drano tsentsina sy ireo foto-drafitr'asa ahafahana mampandeha ny rano ireo mponina hisorohana ny mety ho fiakaran-drano.